Bonjour à tous Miarabantsika rehetra et bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. dia miaraba andreo izay manaraka mivantana izao fotoana izao. On a déjà salué Claudine, mais j'étais pas là. Alors bonjour Claudine et bienvenue. Efa niaraba ny Claudine-tsika tamin'ny heriny aho fa tsy teo aho dia miaraba ny Claudine dia tonga soa Elle va bientôt partir aussi. dia efa hiverina ihany koa izy tsy ho ela. Je pense que tu pars dimanche, c'est bien ça? Amin'ny herinandro any izy ny mody a. Oui. Ok. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Ary mino hoe ao tsara isika rehetra. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en route maintenant pour Tuléar. Ary misy ampany amintsika eto izay andalana makany Tuléar. Donc, une équipe qui est partie pour assister au mariage de Nanando. Ny ekipa izay andeha hanatrika ny fanambadian'i Nanando a. Il y a encore d'autres qui vont partir mercredi, Mbola isasany ihany koa andeha amin'ny alarobia dont je fais partie aussi. Je vais partir mercredi dia zaho anatin'izay andeha amin'ny larobia izay et je serai donc pas là dimanche. dia tsy eo aho zany amin'ny herinandro any Mais Thuri est toujours là fa tsy ora eo foana et surtout le Seigneur sera toujours là. dia indrindrandrindra ihany koa dia ny tompo dia eo foana. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Andray ny baibolitsika isika ao amin'ny bokin'ny Genesis a. Genèse, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Genèse, c'est à côté de Apocalypse. Tadidinareo ve ny teneniko hoe Genesis ao akaikin'ny Apocalypse. Alors, Genèse chapitre 12, Genesis ao toko faharoambin'ny folo a. on va lire les 3 premiers versets. Dia hovakitsika ny andininy telo amin'ny voalohany. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abraham, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'irainao hankany amin'ny tany izay asehoko anao dia hahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hitahy izay manisy soa anao aho fanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Donc le Seigneur a appelé Abraham. Ny tompo dia niantso any Abrahama. Il lui a demandé, notez bien, il lui a demandé de tout quitter. Dia nangataka tamin'ny Abrahama ny tompo raiso tsara izay hoe andao any zavatra rehetra. Tout abandonner pour suivre le Seigneur. Andao any zavatra rehetra ka hanaraka ny tompo. Il n'avait aucune idée de l'endroit où le Seigneur allait l'amener. Dia izy tsy nahafantatra mihitsy hoe aiza ny toerana hitondra ny tompo azy. Mais le Seigneur lui a donné une promesse. Fa ny tompo nefa nanome teny fampanantenana azy Il ne s'est pas imaginé une promesse. izy dia tsy namorona teny fampanantenana ho azy. Il n'a pas rêvé d'une voiture, Izy dia tsy nanofo hoe fiara mais le peu qu'il avait, fa izay kely nananany. Dieu lui a demandé d'abandonner Dia Andriamanitra nangataka taminy hiala amin'izany hamoy an'izany pour suivre le Seigneur, mba hanaraka ny tompo pour le faire confiance. ary hatoky azy. C'est grave quand le Seigneur appelle quelqu'un. Hein? Tena hoe ohatrany hoe loza be rehefa miantso olona ny tompo Et Abraham a obéi. fa i Abrahama dia nankato. Il a tout abandonné. Nafony ny zavatra rehetra. Il a abandonné sa maison, Nafony ny tranony il a abandonné ses terres, nafony ny taniny il a abandonné son bétail, nafony ny biby fiompona. il a abandonné tout ce qu'il possédait. Nafony izay rehetra nananany Et il est parti. dia nandeha izy. Il est parti
à l'aventure avec Dieu. Ary nandeha izy niaraka tamin'ny tompo, nandeha aventure niaraka tamin'ny tompo. Et dans sa tête, il y avait plein de rêves. Ary tao an-dohany dia nisy nofinofy be dia Parce be. que Dieu lui avait promis. Satria Andriamanitra dia efa nanome teny Dieu lui a promis fampanantenana des azy. bénédictions. Andriamanitra nampanantena fitahiana ho Et azy. quand Dieu promet des bénédictions, Ary ny tompo rehefa mampanantena fitahiana ce ne sont pas des petites bénédictions. dia tsy fitahiana kely zany. Donc, il avait beaucoup d'espoir en lui, Dia tena hoe nanana fanantenana be dia be izy tao que anatiny. Dieu allait le bénir. Hoe Andriamanitra hita azy. Équipé de cette promesse, Ary niaraka tamin'izay teny fampanantenana izay izy il est parti dia nandeha en attendant les bénédictions du Seigneur. mandra-piandry ny fitahiany tompo. Mais en cours de route, Fa teny an-dalana comme il avait tout abandonné, rehefa nafony ny zavatra il rehetra, abandonnait ses parents, sa famille, nafony ny ray aman-drenina, nafony ny il fianakaviana, abandonnait sa culture, ses traditions, ses habitudes. nafony ny kolotsainy sy ny fahazarany sy Il ny n'avait pas de fomban-drazany, quoi manger en cours de route dia tsy nanana sakafo nohanina izy teny an-dalana et il a eu faim. dia nona izy. Mais Dieu lui avait fait des promesses, Fa nefa Andriamanitra nanome teny fampanantenana des azy, promesses de bénédiction. teny fampanantenana ny amin'ny fitahiana. Celui que nous appelons aujourd'hui le Père de la foi, Ilay antsointsika ankehitriny hoe rain'ny finoana, il n'avait pas de quoi manger. tsy nanana sakafo nohanina izy. Celui à qui Dieu a promis toutes sortes de bénédictions, Ilay nampanantenan'Andriamanitra karazana fitahiana rehetra il se trouvait dans le manquement. dia tonga tao anatina tsy fisiny izy. Il devait manger Tokony hisakafo nefa izy parce qu'il avait très faim. satria tena nona Et izy. qu'est-ce qu'il a fait? Dia inona no nataony? Il s'est dit, je vais descendre en Égypte. Dia hoy izy hoe andeha ho any amin'ny tany Egypta, Peut-être là-bas j'aurai de quoi manger. fa mety hoe any izy sakafo hoaniko a. On va continuer vers le verset 9. Ovakitsika eo amin'ny andiny fasivy. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny an-dalana ho any amin'ny tany amin'ny atsimo, ary nisy mosary teo amin'ny tany, ary Abrahama dia nidina nakany Egipta hivahiny any, fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa nadiva ho tonga tany Egipta izy dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, ka raha hitany Egiptianina dia ataony hoe vadiny io ka ho vonoiny aho, fa ianao kosa ho velominy. Masina ianao, lazao fa hanapaviko ianao, mba sy ny soa aho noho ny aminao, ka ianao no hamelomany ahy. Donc, lorsque Dieu a appelé Abraham, Zany hoe rehefa niantso any Abrahama ny tompo Dieu avait un plan. dia nanana drafitr'Andriamanitra. Et Abraham a fait confiance au Seigneur avec son plan. Dia Abrahama dia natoky any tompo niaraka tamin'izay planon'ny tompo izay, natoky ny planon'ny tompo. Mais dans cette situation, Fa tao anatin'ity toe-zavatra ity il n'y avait aucun signe de Dieu. dia tena ohatrany hoe tsy nisy fambara mihitsy hoe teo Andriamanitra. Parce qu'il n'y avait aucun signe de Dieu, Dia satria tsy nisy fambara hoe teo Andriamanitra, Abraham eut un plan. dia nanana drafitra Abrahama. On va descendre en Égypte. Andao isika ao any Egipta. Et on va dire que tu es ma sœur. Dia ho tenena hoe ianao anabaviko. Parce que Dieu retarde à agir. Satria taraiky Andriamanitra, mitarehitrehitra Andriamanitra, J'ai un plan. dia manana On va drafitra. exécuter mon plan. Dia ho ataontsika ny drafitrako. Et on va mentir. Dia andainga isika. On va dire que tu es ma femme. Dia ilaza isika hoe ianao anabaviko. Non, que tu es ma sœur. Dia ilaza Merci. isika hoe ianao anabaviko. La fin, elle ne négocie pas. Hein? Ary ny anohanana dia tsy mifandraraha amintsika.
Et cela ne s'est pas seulement passé au temps d'Abraham, Ary tsy tamin'ny andron'ny Abrahama ihany no nisy an'izany a, même jusqu'à maintenant. fa mandraka ankehitriny ary. Pourquoi les gens s'entretuent? Fa maninona ny olona no mifamono a, Pourquoi les gens volent? fa maninona ny olona mangalatra. C'est à cause de ça. Dia noho ity a, Le ventre. ny kibo. Quand on a faim, Rehefa noana on oublie tout ce que Dieu a dit. dia adintsika daholo izay lazain'Andriamanitra rehetra. Là, Abraham n'est pas le père de la foi, là. Dia teto hoe Abrahama dia tsy ilay iray ny finoana, Sa foi a été éprouvée. fa tena hoe nozahana toetra ny finoany. Dieu a dit quelque chose, Niteny zavatra mais Andriamanitra, avant d'accomplir ce qu'il avait promis, fa alohan'ny hatanteran'ilay zavatra il nampanantenainy a testé la foi d'Abraham. dia nizaha toetra ny D'Abraham. finoany Abrahama izy. Parce que c'est avec foi qu'Abraham a quitté son pays. Satria any tamin'ny finoana no nandaozany Abrahama ny taniny. Il a eu foi que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Ary izy dia nanana finoana hoe Andriamanitra dia afaka mahatanteraka izay teny nampanantenainy, sy zavatra nampanantenainy. Il a cru, Nino izy? il avait la foi, Nanana il est finoana izy parti. dia nandeha izy. Mais à ce stade, Fa teo amin'ity toerana ity a sa foi affaiblit. dia nienalemy a ny finoany. Et il a exécuté son plan. Dia nataony a ny drafiny manokana. Mais malgré cela, Dia nefa na izany aza, Dieu ne l'avait pas abandonné. Andriamanitra dia tsy nafoy azy. Dieu a testé sa foi Andriamanitra dia nizaha toetra ny finoany. et il a regardé comment Abraham allait réagir. Dia nijery izy hoe ohatry ny ahoana no ataony Abrahama manoloana Donc nous izany. voyons ici Dia hitantsika eto izany a que la foi d'Abraham avait besoin d'être testée. hitantsika eto hoe nila nizahana toetra ny finoany Abrahama. Sa foi avait besoin d'être éprouvée. Ny finoany a dia nila nozahana toetra. Il n'est pas devenu du jour au lendemain le père de la foi. Ary tsy hoe vetivety teo izy a dia tonga reny finoana. Plus tard, Dieu lui avait donné une promesse d'avoir des enfants. Ary ao aoriana ao Andriamanitra dia manome teny fampanantenana azy hoe hananjanaka izy. Il avait 75 ans. 5 taona izy tamin'izany a. Lorsqu'il a reçu la promesse, il avait 75 ans. Rehefa nandray ny teny fampanantenana izy a dia 7 taona. Mais la promesse a tardé à s'accomplir. Dia nefa ny any tarehetrarehetra tsy tanteraka ilay teny fampanantenana. Lorsqu'il a eu le fils promis, Dia rehefa nahazo an'ilay zanaka izay nampanantenainy il avait izy 100 ans. dia 100 taona izy. Donc il s'est passé 25 ans. Dia zany hoe nisy 20 taona zany a teo anelanelan'izay. Et pendant ces 25 ans, Dia nandritra an'izay 20 taona izay a le fils promis ne venait pas. dia tsy tonga ilay zanaka Et nampanantenainy. Abraham avait un plan. Dia nanana drafitra indray Abrahama C'est d'aller avec Agar. hoe hiaraka amin'ny Agara. Quand il est allé avec Agar, Dia rehefa niaraka tamin'ny Agara izy a Dieu n'avait pas abandonné son plan. dia Andriamanitra dia tsy nandao a ny drafiny. Il a dit non, c'est pas avec Agar. Dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy miaraka amin'ny Agara, C'est avec Sarai, ta femme. fa miaraka amin'ny vadinao a Sarai. Une fois encore, sa foi était éprouvée. Dia mbola nizahana toetra indray a ny finoany. Plus tard, le fils promis est arrivé. Dia tao aoriana izay a dia tonga ilay zanaka nampanantenaina. Et Dieu lui a dit, Dia hoy Andriamanitra taminy tu vas m'offrir ton enfant, ton Oui, fils unique. hoe atoloray a io zanaka lahy tokana io. Amen. Amen. Mais il n'a pas hésité. Fa tsy nisalasala izy. Après plusieurs années d'épreuves dans la foi, Tao aoriana ny taona maro a ny fizahana toetra ny finoany a sa foi a été fortifiée. dia nemafy ny finoany. Il n'a pas hésité d'offrir son fils. Ary tsy nisalasala izy a nanolotra ny zanany. Et quand son fils lui a demandé, voici l'autel, voici le feu, Ary no nanontany azy ny zanany hoe ity a ny altara, ity ny afo a. mais où est l'animal
pour faire le sacrifice. Ilay biby izay atao fanatitra Quelle réponse a-t-il donné à son fils? dia ina ny valiny anomen'ny zanany Dieu pourvoira. hoe Andriamanitra no hamatsy. Voyez sa foi, comment elle s'est développée Hitanareo hoe nanahoana ny fivoaran'ny pour finoany devenir Abraham aujourd'hui le père de la foi. ka mandrapatonga azy ankehitriny hoe rain'ny finoana. Le Seigneur l'a travaillé pendant plusieurs années. Ny tompo dia niasa taminy tanatina taona maro. Le Seigneur l'a équipé. Ny tompo no nampitao azy. Amen. Amen. Lorsqu'il a quitté Charon, Rehefa niala on dit en malgache, Harana. Arana. Oui. Rehefa niala tamin'ny Arana izy tany Arana Et qu'il a reçu les promesses du Seigneur. dia nandray ny teny fampanantenany Il tompo. pensait que certainement qu'il allait être un grand homme de Dieu. Dia tena nieritreritra mihitsy izy hoe ho tonga lehilahy lehibe mihitsy ao amin'Andriamanitra. Mais il ne s'imaginait pas Fa tsy tao anatin'ny sainy le chemin que le Seigneur allait lui faire passer hoe ny lalana azy eo ampandalovin'ny tompo azy avant de devenir ce grand homme de Dieu. alohan'izy ho tonga hoe ho lehilahy lehibe ao amin'Andriamanitra. La Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Ary ny baiboly dia milaza hoe nanantena Romains 4, 18. Romanina toko faefatra andininy fahafalo amby roapolo fahafalo amby folo zafady. Romains 4, on va lire à partir du verset 17 même. Romanina toko faefatra afaka Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. andiny fafito amby folo araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Alors donc, avant que Dieu lui donne les bénédictions qu'il lui avait promis, Zany hoe talohany nanomezan'Andriamanitra azy ny fitahiana izay nampanantenainy azy il l'a d'abord éprouvé. dia nizany toetra aloha Il a d'abord éprouvé sa foi nizaha toetra ny finoana izy afin qu'il soit en quelque sorte équipé, préparé mba ho tonga izy tahaka ny hoe nampitaovana à bien gérer les bénédictions que Dieu allait lui donner. sy nomanina mba hahafahany mitantana ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Dieu ne donne pas des bénédictions si il sait que tu ne pourras pas gérer. Ary Andriamanitra dia tsy hanome fitahiana raha tsy fantany hoe hainao any mitantana an'izany. Si tu ne sais pas faire bon usage de ce que le Seigneur va te donner. Raha ohatra ka tsy hainao ny mampiasa izay omeny tompo anao. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas d'abord équipé. Ary Andriamanitra dia tsy mampiasa olona izay tsy nampitaovany. D'ailleurs, personne n'achète un téléphone, une télé, un ordinateur ou une tablette sans pour autant tester d'abord. Ary tsy misy olona ohatra hoe mividy finday na fahitalavitra na solosaina na ohatran'izany raha tsy andramany aloha le izy. Il faut tester. Mila andramana aloha. Et si ça vous convient, dia raha mety aminao c'est là qu'on achète, non? N'est-ce pas? dia zay ianao vao mividy sa tsy zany. C'est la même chose. Dia tahaka an'izay Quand ihany. Dieu appelle quelqu'un, Andriamanitra rehefa miantso olona ray il doit d'abord l'éprouver. dia mila zahany toetra aloha. Il doit d'abord l'équiper. Mila ampitaoviny aloha. Il doit le préparer Mila omaniny au aloha service auquel il l'a appelé. ny amin'ny fanompona izay niantsoana azy. Je n'ai vu aucun homme de Dieu dans la Bible Ary za dia tsy mbola nahita hoe olon'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly qui n'ait été éprouvé. izay tsy niozahana toetra.
qui n'ait été travaillé, izay tsy niasan'Andriamanitra, qui n'ait été modelé et transformé. izay tsy namboarin'Andriamanitra novain'Andriamanitra. Bien souvent, quand le Seigneur nous appelle, Ary matetika rehefa miantso antsika ny tompo on a tendance à penser à nos capacités personnelles, dia lasa mieritreritra ny fahaiza-manao antsika manokana isika, ce que nous savons, izay haintsika, ce dont nous sommes capables de faire. izay vitantsika manao azy. Mais tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, Fa ireo izay rehetra nandeha niaraka tamin'ny tompo ils ont d'abord été travaillés par le Seigneur. izy ireo dia niasan'ny tompo aloha, Et ils sont toujours travaillés par le Seigneur. ary mbola hiasan'ny tompo foana izy ireo. Donc tout enfant de Dieu, Zany hoe zanak'Andriamanitra cela rehetra, ne se limite pas seulement au niveau de ceux qui servent. ary zany dia tsy voafetra fotsiny hoe eo amin'ireo izay manompo D'ailleurs, nous sommes tous appelés à servir efa isika rehetra ary dia natsoina à des niveaux différents. amin'ny sokady samihafa. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés à servir. Isika dia natsoina hanompo, Et pour cela, dia noho izay nous sommes aussi appelés à être équipés par le Seigneur. dia isika ihany koa zany dia natsoina ho ampitaovan'ny tompo. Donc pour marcher avec le Seigneur, Dia zany hoe raha mandeha miaraka amin'ny tompo il faut accepter d'être éprouvé. dia mila manaiky ho zahana Pour toetra. suivre le Seigneur, Raha manaraka ny tompo il faut accepter d'être éprouvé. dia mila manaiky ho zahana toetra. C'est-à-dire, il faut accepter que le Seigneur mette sa main dans notre vie Zany hoe mila manaiky hoe ny tompo mametraka ny tanany eo amin'ny fiainantsika pour nous transformer. mba hanova antsika. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, Ary izay mahatonga ny tompo nilaza hoe si quelqu'un veut me suivre, raha misy tanaraka qu'il renonce à lui-même. aoka izy andany tenany. C'est-à-dire qu'il se laisse transformer, Izany hoe avelany hovaina izy. qu'il se laisse travailler, Zany hoe avelany hiasana izy. qu'il laisse la main du Seigneur prendre soin de sa vie. Ary amela ny tanany tompo hikarakara ny Tous fiainana. les enfants de Dieu, Ny nous zanak'Andriamanitra avons rehetra besoin de marcher avec Dieu. mila mandeha miaraka amin'ny tompo Et marcher isika. avec Dieu, Amin'Andriamanitra. Ary miaraka c'est suivre le amin'Andriamanitra Seigneur. dia manaraka ny tompo. Et suivre le Seigneur, Dia manaraka ny tompo c'est renoncer à soi-même, dia mandany tenantsika, se charger de sa croix. mitondra ny azy fijalitsika. Suivre le Seigneur, Ny manaraka ny tompo c'est prendre un chemin. dia mandray lalana anankiray. Un chemin au travers duquel le Seigneur va nous équiper. Lalana iray izay ahafahan'ny tompo mampitao atsika. Et cet équipement Ary io fampitaovana ne io se fait pas sur la base de nos connaissances, dia tsy miainga amin'ny fahalalany ni saintsika nos expériences. na ndraiky efa niainantsika. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir. Dia tsy misy idirany amin'izay C'est le Seigneur lui-même qui nous équipe. fa ny tompo izy tena mihitsy no mampitao atsika. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paoly dia milaza ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahatelo le verset 5 et 6, dia ny andininy fahadimy sy ce fahaenina. n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir, à partir du verset 5, de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, non de la connaissance, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Korinthiana faharoa toko fahatelo manomboka ny andiny fahadimy. Kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Nos connaissances, Ny fahalalanay nos expériences, ny traikefantsika nos propres capacités, ny fahaiza-manao antsika Dieu ne manokana s'intéresse pas à ça. Andriamanitra dia tsy mahaliana azy zany. Il ne s'intéresse pas à ça. Tsy linany amin'izany izy. C'est lui-même qui nous équipe. Fa izy tenany no mampitao atsika. Donc nous avons besoin de nous abandonner au Seigneur Dia zany hoe isika dia mila manolotra ny pour qu'il tenantsika fasse amin'ny tompo son œuvre dans notre vie. mba ahafahany manao ny asa eo amin'ny fiainantsika. Paul était quelqu'un de très instruit.
Paoly dia tena olona nahita fianarana, Mais lorsqu'il allait chez les Corinthiens, fa rehefa nandeha nakany amin'ny Korintianina qu'est-ce izy qu'il a dit? inona no lazainy? Il a dit, lorsque je vais chez les Corinthiens, c'est avec peur et tremblement. Hoy izy hoe rehefa nakany amin'ny Korintianina dia niaraka tamin'ny tahotra sy ovitra. Pourquoi? Satria maninona? Parce qu'il avait compris Satria izy dia natakatra que Dieu n'avait pas besoin de ses connaissances ni de son expérience. hoe Andriamanitra dia tsy nila ny fahatakarany sy ny Et que Paul fahaizany, avait fahalalany. besoin Ary Paoly dia mila de s'abandonner au Seigneur manolotra ny aminy eo et amin'ny d'être tompo dirigé par le Saint-Esprit. dia ho tarihany fanahy masina. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous et moi, Zany hoe izaho sy ianao ainsi que tous ceux qui nous regardent en ligne, sy izay rehetra manaraka mivantana nous avons tous besoin d'être brisés par le Seigneur. dia mila isika torotoron'ny tompo Le Seigneur va nous briser comme il veut, ny tompo no norotoro atsika araka faire izay son tiany, œuvre dans notre vie, anao ny asany eo amin'ny fiainantsika et c'est à partir de là dia manomboka eo qu'il va se servir de nous comme il veut. no hanomboka piasa atsika izy araka izay tiany. Il va briser notre personne, Izy norotoro any amintsika, briser notre orgueil, norotoro ny briser avinavitsika, notre ego, norotoro briser matsika nos atsika, principes, norotoro ny fitsipika izay misy eo amintsika, briser tout ce que nous possédons, norotoro izay ananantsika rehetra, tout abandonner, afoizantsika ny zavatra comme rehetra Abraham. tahaka ny Abrahama. Abraham, il a tout abandonné. I Abrahama dia nafoy ny Il a zavatra abandonné rehetra. pas seulement les biens matériels, Izy dia tsy hoe nafoy fotsiny mais il ny a abandonné zavatra son ara-materialy, milieu culturel, fa izy dia tena hoe nafoy ny kolotsainy, ses amis, ny namany, les traditions, ny fomban-drazany, tout ce qu'il avait. izay nananany rehetra. Il devait tout abandonner pour suivre le Seigneur. Dia nila nafoy an'izany izy mba Il hanarahana devait ny tompo, tout renoncer. ary nila nandahana ny Et c'est ça ce que le zany Seigneur izy. nous dit. Ary izay no lazainy tompo Si quelqu'un amintsika veut me suivre, hoe raha misy tanaraka qu'il azy, abandonne tout, aoka izy afoy ny qu'il zavatra renonce à rehetra, lui-même. aoka izy andany tenany. Amen. Amen. Et on fait un départ à zéro. Dia manomboka amin'izay mihoatra na mamerina ny zavatra rehetra hatrany voalohany Et on fait un nouveau commencement. dia manao fanombohana vaovao, Une nouvelle vie avec le Seigneur. fiainana vaovao miaraka amin'ny tompo. Sinon, Raha tsy zany c'est la religion. dia fombafomba-pivavahana. Sinon, Raha tsy zany nous sommes des religieux. dia mpandeha fombafomba-pivavahana isika. On est là? Ao tsara tsika Je ne parle pas en arabe, hein? tsy miteny amin'ny teny arabo Je pense que tout le monde comprend. fa mino aho hoe takatritsika tsirairay, azotsika tsirairay. Amen. 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 Lorsque le Seigneur nous appelle Rehefa miantso antsika ny tompo pour le servir, mba hanompo azy, nous pouvons nous faire beaucoup d'idées. dia mety afaka mieritreritra zavatra be dia be isika. Ah, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Nous avons notre expérience, nos capacités. Anao an'izao manana fahaiza-manao manana ny traikefako Et nous nous élançons. dia ataontsika le izy, On va servir le Seigneur. andaontsika hanompo ny tompo. Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelle Élie. Fa misy lehilahin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly Élie ny anarany Élie, c'était un des grands prophètes d'Israël. ary Élie dia tena hoe isan'ny mpaminany lehibe teo amin'ny Israely. Et il a fait face à l'opposition d'un certain Jézabel. Dia izy dia nisy vehivavy atao hoe Jezebela nanohatra azy, mifanehitra taminy. Merci. Jézabel, c'était une femme vraiment, c'était une dame de fer, Dame de fer. oui, impitoyable. Jezebela dia tena vehivavy tsy mifatotrova. Teny ve zany? Et tout le monde tremblait devant elle. Ary ny olona rehetra dia tena hoe niorohoro nangofotra teo anatrehany. Mais Élie l'a résisté. Fa i Élie dia tena hoe nanohitra azy. Et par Élie,
Ary tamin'ny alalan'ny Elia Dieu a fait de grandes choses. tena nanao zavatra lehibe Andriamanitra. Par Élie, Tamin'ny alalan'ny Elia Dieu a déstabilisé complètement le règne de Jézabel. Andriamanitra dia nanozongozona tanteraka ny fanjakan'ny En Jezabel. réalité, ce n'était pas elle la reine. Ary tamin'ny tena izy tsy izy le tena mpanjaka, Enfin, ce n'était pas elle qui dirigeait en réalité. tsy izy no Mais c'était son mari. fa ny vadiny, Mais elle, la puissance, c'est elle qui l'a possédée. fa ny pouvoir. fahefana rehetra dia tao aminy. Alors, Élie a vu tout ce que le Seigneur a fait à travers lui. Dia hitany Elia izay zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalany, Et il a nataon'Andriamanitra pensé, tamin'ny je alalany. suis un grand homme de Dieu. Dia tena nieritreitra izy tena lehilahy lehibe an'Andriamanitra Je suis l'homme. Je suis l'homme. zany tena izy Alors après, Jézabel, quand elle a appris tout ce que le Seigneur avait fait à travers Élie, dia rehefa fantatry Jezebela ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra tamin'ny alalan'ny Elia, Jézabel a envoyé une lettre à Élie. dia nandefa taratasy tany amin'ny Elia any Jezebel, Une lettre de menace. taratasy amin'ny fandrahonana. Et quand Élie a reçu cette lettre, Dia rehefa nandray an'izay taratasy izay Elia, il prit ses jambes à son cou. Il a pris la fuite. dia lasa izy tsoaka. Il a fui dans le désert. Lasa izy tsoaka tany amin'ny tany efitra, Parce qu'il avait pensé que c'était par sa propre force qu'il avait accompli tous ces miracles. satria izy nieritreritra hoe tamin'ny alalan'ny heriny no nahatanterahany andreny fagagana rehetra Alors ireny. quand on lui a envoyé un message, une lettre, Dia rehefa navoarain'ilay taratasy izy il a eu peur dia natahotra et il izy, s'est enfui dans le désert. dia lasa izy nitsoaka tany amin'ny tany efitra. Mais Dieu, dans son amour, Fa Andriamanitra tamin'ny fitiavany Élie s'était caché dans une grotte. niafina tanaty lavabato Dieu est venu Elia, le réveiller dia tonga Andriamanitra et lui a donné namoazy à manger. dia nanome sakafo Il a dit, azy. réveille-toi parce que tu as faim. Izy hoy izy hoe mifoazy ianao Tu dois manger quelque chose. mila misakafo ianao. Amen. Amen. Il lui a donné à manger. Dia nanome sakafo azy ny tompo name hanina azy. Mais qu'est-ce que Élie a dit? Fa inona ny lazainy Elia? On va voir l'histoire dans 1 roi. Ndao itsika amaky ao amin'ny mpanjaka voalohany 1 roi chapitre 18. mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Non, 1 roi chapitre 19, pardon. Mpanjaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo azafady Ah, je suis dans 2 rois, pardon. Je me suis trompé de page. Moi, j'ai dit 1 roi et je suis allé dans 2 rois. Alléluia. Alors. Oui, vite, vite. On va lire le chapitre 18, effectivement, et le verset 22. ho vakitsika ihany ny toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes d'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. dia hoe Elia tamin'ny olona izao dia izao irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'i Jehova, fa ny mpaminan'ny Bala kosa dia 500 lahy. Suivez bien l'histoire. Hein? Aro tsara le tantara Au chapitre 18, teo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo il dit, je suis le seul prophète d'Israël. Théosis- Non, le seul prophète de l'Éternel en Israël. hoe izaho rery sisa no mpaminan'i Jehova eo amin'ny Israely. Et je défie, je fais face à 450 prophètes de Baal. Dia Moi izaho seul. miatrika mpaminan'ny Bala 500 zaho rery. Sinon, tout le monde a peur.
fa raha tsy zany matahotra daholo Je suis le seul. za rery. On va au chapitre 19. Dia andao itsika ko amin'ny toko 7:20. On va lire le verset 9 à partir du verset 9. Dia vakitsika manomboka amin'ny 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Il déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. Jusqu'au verset 14. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao, ary indro tonga taminy tenin'i Jehovah nanao hoe, manao inaty ianao ry Eli, dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah, Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao, ny altaranao no ravany, ny mpaminaonao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary izao dia izao irery ihany sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Ary hoy Jehovah, mivoaka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotory ny aram-bato teo alohan'i Jehovah. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra, ary manarakaraka ny rivotra nisy horohorontany, nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohorontany. Ary manaraka ny horohorontany nisy afo, nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo nisy feon-tsoka malemby. Ary raha reny Eli izany dia nosarona ny kapotiny ny tavany ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavazohy. Ary indro nisy feo nakao aminy nanao hoe, manao inona ty ianao ry Eli? Dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah, Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely efa nafony fanekenao, ny altaranao no ravany, ary ny mpaminanao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary izao dia izao irery ihany no sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Donc Élie ici, il se justifie en disant qu'il est seul. Eli eto dia manamarteny izy hoe efa irery izy rery. Et avec son zèle pour le Seigneur, dia niaraka ny hafanam-po no an'ny Tompo, il a résisté aux faux prophètes. Dia nanohitra an'ireo mpaminany sandoka izy. Et qu'en Israël, il n'y avait personne d'autre qui demeurait ferme, sinon lui seul. Ary tao a Israely dia tsy nisy olona nijoro tsony afa-tsy izy rery sisa. C'est lui seul qui avait du zèle pour le Seigneur. Izy rery no nanana hafanam-po ho an'ny Tompo. Selon ce qu'il a dit. Zay no lazainy araka ny lazainy. Mais le Seigneur est venu lui répondre. Fa ny Tompo tonga namaly azy. Le verset 18. Andininy fa 8. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'ont point baisé. Nefa mela 7,000 ao amin'ny Israely ao,
dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay tsy nanorika azy. Élie ne savait pas que Dieu avait 7000 hommes qui tenaient ferme malgré cela. Elia dia tsy nafantatra hoe Andriamanitra dia nanana 7,000 olona izay nijoro. 7000 hommes qui ne se vantaient pas. 7,000 olona izay tsy niambo. 7000 hommes qui étaient restés humbles. Olona 7,000 izay nijanona nanetry teny. Mais qui n'avaient pas fléchi les genoux. Fa tsy nandohalika. Amen. Amen. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, Hitanareo rehefa manompo mitompo nous isika pouvons avoir beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. dia mety hoe manana fikasana be dia be isika. On peut foncer avec nos plans et nos ambitions. Dia tena hoe mety afaka miara-mandeha mihitsy isika miaraka amin'ny dravitritsika. Mais nous pouvons faire aussi des erreurs, Fa mety hanao fahadisoana ihany koa isika. comme le cas d'Élie. Tahaka ny tranganazo an'i Il a Elia. reçu une lettre, Na voaray taratasy izy c'est là qu'il a senti qu'il n'était rien. dia teo izy vao natsapa hoe tsinotsinona izy. Et lui-même, il l'a dit. Ary izy tena mihitsy ara no laza Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. hoe za dia tsy tsara no ny razako taloha. Parce qu'il avait pensé que, justement, qu'il était meilleur que les autres. Satria izy tena nieritreritra mihitsy hoe tsara no ny hafa. Oui, il l'a dit au verset 4. Dans 1 Roi 19, le verset 4, il le dit. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Eo amin'ny 7:24 fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny antsafidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alao ny haiko ankehitriny Jehovah ho fa tsy tsara no ny razako aho. Nous voyons au chapitre 18, Hitanareo tany amin'ny 7 il se vantait d'être seul, niambo izy hoe izy rery sisa d'avoir du zèle pour le Seigneur. hoe tena mafana ny fono an'ny tompo Mais quand il a reçu une lettre, fa rehefa navoaray taratasy izy il a pris la fuite. dia lasa izy nitsoaka Et il a pris conscience d'une chose, dia tonga saina tamina zavatra ray qu'il izy n'était pas meilleur que ses pères. hoe tsy tsara no ny razana izy. Quand le Seigneur nous appelle, Rehefa miantso atsika ny tompo et lorsqu'il se sert de nous, dia mampiasa atsika izy. ce n'est pas que parce que nous sommes quelque chose ou quelqu'un. Dia tsy hoe satria isika zany no tena zavatra. Nous ne sommes rien. Tsika dia tsinotsinona, Nous ne sommes rien. tsinotsinona isika. Parce que parfois, on peut avoir tendance à penser que sans moi, l'église ne va pas marcher. Hein. Satria rehefa mieritreritra hoe raha tsisy anahy fiangonana tsy mandeha. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas telle ou telle chose. Raha tsy eo tena tsisy an'izao tsisy an'izao. Non. Si, Personne n'est meilleur que personne. Ary tsy misy nizaniza tsara no ny hafa. Nous ne sommes rien. Tena hoe tsinotsinona isika. Nous avons besoin de rester humbles. Fa mila mitoetra ao amin'ny fanetretena isika. Amen. Amen. Et de laisser le Seigneur faire ce qu'il veut. Ary amela ny tompo hanao izay tiany. Comme il veut. Araka izay tiany. On ne peut pas commencer avec le Seigneur Tsy afaka hoe manomboka miaraka amin'ny tompo et isika. mélanger un peu avec nos capacités, nos expériences Dia ou notre afangarontsika connaissance. kely miaraka amin'ny traikefatsika ny fahaiza-manao atsika ny Nous fahalalantsika. avons besoin toujours d'aller sur la croix, Fa tena mila foana isika mandeha eo amin'ny hazo crucifier fijaliana. notre orgueil, Manombo ny avinavitsika. crucifier nos connaissances, Manombo ny fahalalantsika. crucifier nos expériences, Manombo ny traikefananatsika. crucifier notre personne, Manombo ny amin'ny maha-izy atsika. notre ego, Ny amin'ny maha-izy atsika. tout ce qui est en nous. Zay ao Nous amintsika avons rehetra. besoin de crucifier cela Mila omboa atsika zany sur la croix.
eo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Amen. C'est seulement à partir de là Ary manomboka eo que le Seigneur peut nous utiliser comme il veut. zay vao afaka mampiasa antsika arak'izay tiany ny tompo. Amen. Amen. Il faut que le vieil homme soit crucifié. Ary tena tokony homboana ilay olona taloha. Jésus, quand il a été crucifié, Jesosy rehefa nomboana il est mort. dia maty izy. Mais après, Fa tao aorian'izay il est ressuscité. dia nitsangana tamin'ny maty izy. Si nous acceptons d'être crucifiés, Ary isika raha manaiky nomboana nous mourrons. dia ho faty isika. Pas physiquement. Tsy hoe maty ara-batana ara-batana. Notre vieille nature. Fa ilay mahizy antsika taloha, natiorantsika Notre taloha, vieille nature a besoin d'être crucifiée ilay natiorantsika taloha dia mila homboana jour après jour. isan'andro Et isan'andro. quand cette vieille nature est crucifiée, Ary rehefa homboana ilay mahizy antsika taloha, nous allons natiorantsika taloha, suivre le même processus que le Seigneur. dia andalo tahaka nandalovan'ny tompo Nous itsika, allons ressusciter. dia hitsangana maty Je ne isika. parle pas de la résurrection des morts. Za tsy miresaka amin'ny fitsanganan'ny tena Mais il maty y a l'homme nouveau fa ilay olona qui va vaovao surgir en nous. izay hivoaka avy ao Et anatsika, nous allons marcher en nouveauté de vie. dia andeha amin'ny fiainana vaovao isika. L'orgueilleux, il est crucifié. Ilay mpiavonavina dia efa voahombo Celui qui croyait être je ne sais pas quoi, il est crucifié. izay mihevitena ho zavatra na tsy haiko efa voahombo Il y a un autre homme, fa misy olona vaovao l'homme nouveau, olona vaovao qui habite en nous, izay ao anaty toetra ao une nouvelle anatsika, créature olom-baovao qui se manifeste. izay miseho. Donc il y a une restauration qui s'opère en nous. Dia zany hoe misy ny famerenana amloniny amin'ny tranga ao Mais cette anatsika. restauration n'est possible. Fa io famerenana amloniny io N'est possible dia tsy ho tanteraka que lorsque nous acceptons de renoncer à nous-mêmes, raha tsy manaiky ho fatiny amintsika isika, que nous acceptons de mourir, manaiky ny ho faty que nous acceptons de quitter Haran, manaiky hiala ao arona isika, là où nous sommes habitués, eo amin'izay nahazatra là où nous atsika, avons des attaches, zay misy zavatra mamatotra là où nous atsika, avons des richesses, zay misy ny des arentsika, richesses intellectuelles, arena des ara-pahalalana, richesses familiales, arena ara-pianakaviana, des richesses culturelles, arena ara-kolotsaina, tout ce qui nous lie à izay cette vie mamatotra passée. atsika amin'ny fiainana taloha, Nous avons besoin de tout abandonner dia mila mafoy an'izany et isika, suivre le Seigneur dia manaraka ny tompo, avec foi. miaraka amin'ny Et en finoana. suivant le Seigneur, Dia rehefa manaraka ny tompo nous isika, allons nous attendre à être éprouvés. dia mila miandry isika hoe hozahana toetra. C'est-à-dire le Seigneur va nous préparer Izany hoe ny tompo dia hanomana pour que antsika nous puissions le servir. ahafahantsika hanompo azy. Jamais personne ne peut servir le Seigneur Ary tsy misy olona mihitsy afaka hanompo ny tompo s'il n'accepte pas d'être préparé, raha tsy manaiky ho manina izy, d'être équipé. ho ampitaovana. Dieu n'a pas besoin de notre éloquence. Andriamanitra dia tsy mila ny fahaizantsika miteny. J'ai parlé tout à l'heure du cas de Paul. Nresaka teo ny toeran'isy amin'ny Paoly, trangan'izy tamin'ny Paoly. 1 Corinthiens chapitre 2. Korintiana voalohany toko faharoa. On va lire à partir du premier verset. Dia ho vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ary izao koa ry rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra fa ninitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fizaliana ary izao raha tany aminareo dia azony fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Paul, c'était un grand érudit. Paul dia tena olona Quelqu'un de très cultivé. Olona izay tena manan-karena ara-kolontsaina. Quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Olona izay tena nafantatra ny tenin'Andriamanitra. Quelqu'un de très éloquent. Olona izay tena nahay ny teny. Mais ce qu'il est en train de nous raconter ici, Fa ny zavatra tantarany amintsika eto il nous montre que son ministère dia mampiseho antsika izy hoe ny asa fanompony n'avait rien à voir avec ce qu'il avait appris et ce qu'il connaissait. dia tsy misy ifandraisany amin'izay zavatra nianarany sy zavatra fantany. Mais le grand Paul, Fa i Paul le plus éloquent, le tena mahay miteny il montre ici dia maneho izy eto qu'il avait peur hoe matahotra izy de dire n'importe quoi, ilaza zavatra tsy tokony ho lazaina ni de faire n'importe quoi na hanao zavatra tsy qui tokony ne soit atao pas selon le cœur du Seigneur. izay tsy araka ny fon'ny tompo. Il était vraiment faible. Tena hoe nalemy Et izy c'est ainsi que la puissance de Dieu pouvait se manifester. ary tamin'ny alalan'izay no nafany herin'Andriamanitra Parce que la miseho. puissance du Seigneur, de Dieu Satria ny herin'Andriamanitra se manifeste dans la faiblesse. dia miseho ao amin'ny fahalementsika. Quand nous reconnaissons, nous acceptons que nous ne sommes rien, Rehefa miaiky isika sy manaiky hoe tsinitsinina isika c'est là que le Seigneur peut se servir de nous, dia eo ny tompo no afaka mampiasa antsika comme il veut. arak'izay itiavany azy. On a parlé d'Abraham, Nresaka ny Abrahama isika teo on a parlé d'Élie. nresaka ny Elia tsika On peut peut-être penser, ah, ce ne sont pas des grands hommes comme nous le voyons dans la Bible. dia mety hitentsika hoe tsy olona lehibe tahaka ny hitantsika ao amin'ny baiboly Si, ce sont des grands hommes. fa tena hoe olona lehibe ireo Ce sont des grands hommes. tena hoe olona lehibe izy ireo. Mais qu'est-ce que nous pensons des grands hommes de Dieu? Fa ahoana ny eritreretantsika fandraisantsika andreo olona lehibe Pensons-nous an'Andriamanitra. que les grands hommes de Dieu, c'était des supermen? Tsika ve mieritreritra hoe ireo lehilahy lehibe an'Andriamanitra rehetra ireo dia superman? Non. Tsy Ce sont des gens faibles et fragiles comme vous et moi. fa izy ireo dia tena olona narefo sy nalemy tahaka azy tahaka anao. Amen. Amen. Des gens faibles comme vous et moi. Tena hoe olona nalemy tahaka azy Des tahaka humains anao, comme vous et moi. olombelona tahaka azy tahaka anao. Mais la différence, Fa ny mahasamihafa azy et c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi, ary izay nandrasan'ny tompo amiko sy aminao c'est que dans l'appel du Seigneur pour eux, l'appel du Seigneur, ao amin'ny antson'ny tompo ho azy ireo eux, ils étaient déterminés. dia izy ireo dia tena hoe tsy niova tao anatin'izay Ils étaient déterminés dans l'appel du Seigneur pour eux. ny toetra tao anatin'ny antson'ny tompo ao an'izy Ils n'ont ireo pas reculé devant l'adversité. ary izy ireo dia tsy niembotra manoloana ny Ils n'ont pas toejavatra reculé devant les problèmes. tsy niembotra manoloana ny olana Ils n'ont pas reculé devant l'opposition. tsy niembotra nanoloana ny Mais ils ont fanoherana cru à l'appel du Seigneur. fa nino ny antson'ny tompo. Amen. Amen. Dieu a besoin d'hommes et de femmes déterminés. Ary Andriamanitra dia mila lehilahy sy vehivavy izay mitoetra mijoro Paul était faible.
Paoly dia nalemy mais il était déterminé dans son appel. fa izy dia tena naharitra tao amin'ny antso izay La nentsoina foi azy. d'Abraham a beaucoup vacillé, Ny finoany Abrahama dia niovaova, mais il n'a pas perdu le nord. Il était déterminé. fa izy nefany dia tsy very taminy ny lalana tokony alehany. Si Élie a pu faire face au Dieu de Baal, Raha ohatra Elia ka navita nanohatra c'est parce qu'il était déterminé. dia satria dia tena hoe tsy niova izy naharitra izy. Avons-nous encore besoin d'Élie de nos jours? Mbola mila ny Elia ve tsika amin'izao fotoana izao, amin'izao andro vaninandro misy atsika Est-ce qu'on izao? doit demander à Dieu de ressusciter Élie, Moïse, Paul pour venir prêcher l'évangile, le message de la croix? dia mila mangataka amin'Andriamanitra hanangana ny Elia, Mosesy, Paoly amin'ny maty hitoro filazantsara ny azo fijalinana. Qui va faire face à cette jungle de fausses doctrines? Fa izy no hanohatra an'izao karazana fampianaran-diso rehetra izao. Qui? Izy, C'est vous et moi. izaho sy ianao Dieu a besoin d'hommes et de femmes ary Andriamanitra dia mila lehilahy sy vehivavy qui acceptent de se lever izay manaiky hijoro pour relever le défi ary handray amin'ny fanamby d'être équipés ary ho ampitaovana pour défendre l'évangile. mba hiaro any filazantsara. Amen. Amen. Et ces personnes-là, Ary ireo olona ireo les personnes que Dieu veut mettre à part, olona izay tian'Andriamanitra hatokana comme il a mis à part Élie, tahaka nanokanan'Andriamanitra ny Elia, comme il a mis à part les 7000 hommes, tahaka nanokanan'Andriamanitra ilay olona fito comme il a arivo, mis à part Paul. tahaka nanokanan'Andriamanitra ny Paoly. Dieu veut élever des hommes et des femmes dans cette église Dia Andriamanitra te hanangana lehilahy sy vehivavy eto amin'ity fiangonana pour ity proclamer l'évangile mba hanambara ny filazantsara dans ce pays. eto amin'ity firenena ity. Amen. Amen. Mais nous avons besoin d'être déterminés. Fa tena hoe mila maharitra isika. Si nous tombons, Raha ohatra isika ka lavo Élie est tombé. lavo koa ny Elia. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Fa Andriamanitra ve nafoy azy? Pierre est tombé, Lavo Petera mais il s'est repenti. fa mibebaka izy. Et le Seigneur a dit, Dia izao nolazain'ny tompo, j'ai prié pour toi. za mivavaka ho anao. Lorsque tu te seras repenti, Raha mibebaka ianao encourage tes frères. dia ampaherezo ny rahalahinao. C'était pas un Superman, Pierre. Ary Petera tsy hoe Superman akory Les Superman, ce sont des dessins animés d'enfants qui n'existent pas. fa Superman dia sarimihetsika ho any ankizy kely izay tsy Mais nous tsy tous, misy nous sommes faibles et fragiles. fa isika rehetra dia malemy sy Des marefo vases de terre ary isika dia vilany que le tany Seigneur veut mettre un trésor. izay tian'Andriamanitra ampitoerana zava-tsaro Le Seigneur veut utiliser pour sa gloire. izay ho ampiasain'ny tompo Pas ao pour amin'ny ma voninahitra. gloire. Tsy ho amin'ny Pas voninahitsika pour ta gloire, tsy ho amin'ny mais voninahitra pour sa gloire à lui seul. fa ho amin'ny voninahitra ho azy rehetra. Amen. 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 On est prêt à relever ce défi? Ary vonina ve tsika nandray an'izany fanamby izany Amen ou non? Amen sa tsy amen? Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un dans cette église sur qui le Seigneur peut compter? Ary misy ve eto amin'ity fiangonana ity olona izay azon'Andriamanitra ianteherana? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut dire, oui Seigneur, malgré tout, je veux te suivre? Ary misy ve olona eto amin'ity fiangonana ity afaka milaza hoe eny tompo na inona dia hanaraka anao Nous pouvons dire ça, Amen maintenant. afaka manao amen amin'izay Et tsika. demain tomber. Dia rapitso C'est dia pas lavo grave. isika. Fa tsy maninona izany. On se répand, Mibebaka on se isika relève dia et mitsangana on continue isika, la route. dia manohy lalana Pourquoi? isika.
Satria maninona? Parce que nous sommes faibles et fragiles. Satria isika dia malemy any sy marefo. Ce n'est pas à dire que nous nous contentons de nos vices et de notre péché et dire « Ah, je suis faible et fragile ». Tsy midika akory zany hoe janona hitoetra zany isika eo amin'ny fahalementsika dia teny hoe zange malemy sy marefo. Non. Tsy izay a. Nous laissons le Seigneur faire son œuvre dans notre vie. Mamela ny tompo manao ny asany eo amin'ny fiainantsika. Pour nous changer, pour nous transformer. Mba hanovantsika. Vous savez, Hébreux chapitre 11, Hitanareo ao amin'ny Hébreu antoko faraky ambin'ny folo. c'est un chapitre inachevé. Dia toko izay tsy mety tapitra. C'est un échantillon. Tena hoe ampahany fotsiny io a. Mais depuis que le chapitre 11 est écrit, Fa nanomboka tamin'ny nosoratana ny toko faraky ambin'ny folo. jusqu'à maintenant, Mandraka Dieu ankehitriny. a toujours utilisé et suscité des hommes et de femmes de foi. Andriamanitra dia nanangana foana sy nampiasa lehilahy sy vehivavy ny finoana. Mais on ne peut pas continuer à écrire la Bible encore. Fa tsika tsy afaka tsony dia hanohy hanoratra ny baiboly. Mais des hommes de foi, Fa lehilahy ny finoana ils existent. dia mbola misy. Ceux qui marchent devant nous, Ireo izay mandeha eo anoloantsika ce ne sont pas des prédicateurs. dia tsy mpitory-teny izy ireo. Ce sont des gens qui ont depuis plusieurs années fait face à l'opposition. Fa izy ireo dia olona tanatin'ny taona maro dia niatrika fanoherana. Et ils continuent à défendre cet évangile. Dia mitohy izy ireo miaro an'ity filazantsara ity. Des superman? Superman ve? Non, ce ne sont pas des superman. Tsy Superman. Mais ce izy sont ireo, des hommes et des femmes déterminés, Fa izy ireo dia tena hoe lehilahy sy vehivavy mijoro qui ne reculent pas devant la vérité. izay tsy miembotra manoloana ny Et fahamarinana. c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Ary izay ny andrasan'ny tompo amiko any sy aminao. Amen. Amen. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Vonina ve isika ny andray an'izany fanampy izany? On est prêts ou non? Vonina ve isika sa tsy vonina? Amen. Amen. Laissons de côté nos capacités. Andao isika tena hoe amotsitra ny fahaiza-manao atsika. Laissons de côté nos expériences. Tena hoe amotsitra ny traikefananatsika. Oh, ça fait combien d'années je suis dans cette église? Tena efa firy taona ny teto amin'ity fiangonana Je ne suis même pas nommé diacre ou diaconesse. dia mbola tsy nosorana ho diakona Et foana. pourtant, je suis dans cette église depuis le commencement. Dia nefa za efa teto amin'ity fiangonana ity. Je mérite d'avoir un poste, une position. Tena mendrika anazy toerana kosa e. Dieu n'a pas besoin de ça. Andriamanitra dia tsy mila an'izany. C'est lui qui appelle, Izy no miantso c'est lui qui équipe dia izy no mampitao avant d'appeler. alohan'ny antsony. Amen. Est-ce que nous acceptons d'être équipés? Fa itsika ve manaiky ho ampitaovan'ny tompo? Parce que c'est dans la mesure où nous acceptons d'être équipés par le Seigneur Satria ao amin'ny fatrany izay aneketsika ny ampitaovan'ny tompo atsika que le Seigneur nous appellera. no iantsony tompo atsika. Amen. Amen.